Misotranao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS tonga soa indray tao anatin'ny fandarana dinika amin'ity androany ity. Andriamatoa Faniry Rajafy Manantany izay CTT aloha no sady mpanao politika ihany koa no vahintsika amin'ity androany ity ny voalohateny dia miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau ny MBS. Miaraba ny mpijery ny télévision MBS amin'izao fotoana izao ny PN radio MBS ihany koa any amin'ny sehatra rehetra izay mahazo ity fahitalavitra ity na eto an-toerana na any ivelany amin'izao fotoana izao na ny manaraka izany amin'ny alalan'ny tambazotra serasera dia miaraba ihany koa namana Germain misaotra tamin'ny fanasana hoeto ny plateau ny MBS amin'izao alina izao. Ataontsika ady vomangana krizy zavolo izy tika vavany avy hatrany ahoana ny fomba fijerinao ny fitantanana ny ady ho an'ny coronavirus amin'izao fotoana izao izay apetraky ny fitondram-panjakana satria faritra maro ihany koa tato ato no isan'ny ahitana an'izany tsy mikaritana izany. Eny ary hatrany hatrany moa rehefa miatrika mpanao gazety sy mifampitafa amin'ny vahoaka malagasy tahaka izao ny tenanay dia mitondra ny teny fampiononana namana Germain zany ho an'ireo fianakaviana izay lavo ny tia valanaretina Covid-19 ity ary dia mampahery ihany koa an'ireo fianakaviana mbola miatrika izany ady izany any amin'izay toerana rehetra misy azy ato anatin'ny tany Repoblika ny Madagasikara. Ny fahitana azy tsotra be dia hoe tsy ampy ny fandraisana andraikitra miainga avy any fitondram-panjakana fohy be mihitsiny. Aloha tonga dia voatany ohatran'izay ilay satria efa bolana katroka androany zany no nisiny ny coronavirus teto Madagasikara. 7 7000 cas amin'izao fotoana izao. Zay no teneniko hoe raha zay tranga zay zany dia mampalahelo raha ohatra hoe zany no verina ho fitantanana satria ny cas Covid-19 tonga teto Madagasikara dia tsy maintsy importé zay vao tonga any amin'ilay cas contact zany. Dia tany amin'ilay fomba fandraisana andraikitra satria lalana roa zany no atongavany mazava ho azy amin'ny alalan'ny fiaramanidina na amin'ny alalan'ny ranomasina zany zay hifamezivezena zany. Ka teo amin'izay fandraisana andraikitra ray teny am-piandohana zay zany no olana fototra tamin'izao situation zao zany. Satria efa fantatra fa tany amin'ny volana janvier tanoany dia nanomboka nahazo vahana tany Eropa sy tany Amerika Atsimo ary tany amin'ny firenena Arabo ary mitsofoka taty Afrika zany. Dikan'izay zany ho antsika teto Madagasikara dia hoe nanana fotoana antsika na ahafahana nisoroka an'izay. Faharoa rehefa tafiditra indray ilay valana aretina dia variana tany amina ataontsika hoe fisesehoana politika ve ny fitondram-panjakana tany amin'ilay hoe 10 tafiakatra 20 hatrany amin'ny 100 aza mbola nanana fotoana nisehoana ny filoham-pirenena, mbola nanana fotoana nisehoana saiko isan'andro ireo mpikambana vitsivitsy ihany vitsivitsy ihany atao nivon'ny gouvernement. Fa rehefa tena nandeha ny ady hevitra hoe non mikisana mihitsy ny aloha aza ampidirina resaka politika satria eo manko ny olana ny elanelana eo amin'ilay mpitondra fanjakana sy ilay vahoaka tena misy elanelany be mihitsy lay besoin sy lay prioritaire ny vahoaka hafa ny fanjakana hafa zany. Mba azonao zavaina bebe kokoa ve zay zavatra hoe inona hazavaiko zay rehefa avy eo Germain fa mba tsy ho very kely le fanazavako amin'ilay hoe tsy mandeha araka ny tokolo izy les stratégie de riposte zany dia nomentsika andraikitra ohatra nomeny fitondram-panjakana satria état d'urgence sanitaire zany dia name andraikitra ho an'ireo hiantsehatra amin'izany mazava ho azy ireo mpiasa amin'ny fahasalamana. Dia ihany koa zany mbola hanamelo antsika ny fihetsiky ny fitondram-panjakana satria tsy ampy lay riska lay fampitaovana ho an'ny mpiasa amin'ny fahasalamana. Tsy ampy lay fampitaovana ireo hôpitaly mpanjakana sy ireo sehatra andraisana azy. Tsy ampy ny fampitaovana an'ireo atoerana zany zay andraisana ireo marary. Tsy ampy ny fampitaovana hanaovana ny fitiliana na ny laboratoire. Tsy ampy ihany koa lay tena hoe tosika ara-tsosialy makany vahoaka satria rehefa ahiboka ao le vahoaka en contrepartie an'izay zavatra zay zany dia tokony misy ny sandany ho an'ilay vahoaka satria ny asa ny fiainany ara-tsosialy ny fifamezivezena potika mifanaraka amin'izay ary zay ny tena olona satria rehefa nisafidy hanao état d'urgence sanitaire ny fitondram-panjakana ka isy ny mesure na confinement ndraisina dia ndikan'izay zany dia
bloqué ny tontolo ara-toekarena sy ara-tsosialy mimponina zany de zany rehetrarehetra zany ataontsika hoe faritra efatra zay foana manko mbola voizin'ny fanjakana fa io mila ovainy zay efa tsy faritra efatra tsony le izy 9 faritra 12 raha ny fanambarana mivezivezy any misetry ny ainao manjery any zany fa zara ndraindray efa mieritrehitra hoe sao dia efa tafiakatra faritra 12 ity sao dia hoy aho zany satria ny antony mahatonga miteny an'izany de hoe ndraindray tsy maraka le fitiliana de efa betsaka zany reo atsy voatily zay amandindeha sy miparitaka ny mahavariana sy manahitra antsika de hoe ao anatin'ny fotoana le fiboana satria ny état d'urgence sanitaire iny hoan'ny rehetrarehetra iny fa ny mesurena confinement zany hoana faritra vosokady zany de hoe ahoana raha nahatongava ny valina retina coronavirus ohatra ny andapa na ny ambanja na ny amina toerana hafa na ny maivatanàna na fort dauphin sisy ohatran'izany zany mamperitrehitra daholo zany zavatra zany hoe mbola misy hoe fahafahana mivezivezy ka tany ampiandohan'ny adevitry ny momba ny coronavirus mihitsy ny teo amin'ny olona ny sisy tany efa nisy mpanao politika nangataka anie zany efa nisy mpanakanto nangataka anie zany efa nisy olotsotra maro be nangataka zany sy ngianiko manoko an'izany andriamatoa Marc Ravalomanina filoam-pirenena teo aloha hoe idio sisy tany io de ndao hijery fomba fiasa iombonana ahafahana mandresy an'ity covid-19 ity fa tsy noenon'ny fanjakana moa zany verenako am'izay ny besoin sy ny prioritaire zany ny vahoaka de hoe marary izy tsy afaka nivoaka ny trano izy tsy afaka miasa izy ary nona ny vahoaka tsy mihinan-kanina prioritaire ny vahoaka zany de hoe ahoana zany no anasongadinana ny fanapahan-kevitra ara-sosialy tonga avy any vahoaka ny fanjakana ndray nefa de hoe io le covid-19 io de ny azy ahoana no anaovana récupération politique angambany am'izao situation zao satria be loatra le adevitra politika ka io indrindra mantsy saika hidirako hoe am'izay resaka hoe politique zay hoe ianareo matetika zany raha vao hoe mpanao politika mpanohitra no miakatra plateau na miteny de miresaka foana fa hoe misy politika tafiditra ao anatin'ilay ady amin'ny coronavirus inona tena mahatonga anareo miresaka an'izay zavatra zay foana zao ne raha ohatra lizy ka nifantoka fotsiny tamina ady amina coronavirus ty ady ty za miteny aminao namana Germain fa na tsy mahafapo ara ny zavatra toy ny fitondram-panjakana na tsy mahafapo za mba tsy ohatra zao ny fiaingan'io valana retina io zany hoe tena mitangana be ohatran'izao zany fa be loatra hoa le fisesehoana ara-politika le fisesehoana ara-politika tsotra be ohatra zany de hoe nanararotana le izy nahafahana zany nanenjika am'ireo tsy mitovy fomba fijery ara-politika le rehefa mitentsika hoe enjehana de tsy izay nampidirina amponja ihany nisy mpaneo hevitra anie zao hoe nisy mpanao gazety nisy mpanao politika zao zao de nisy mpanao politika ndray tamin'ny herinandro teo maromaro zay nefa nampidirina ary reny mpanao politika reny ohatran'le tena tsy mitovy fomba fijery taloha mihitsy amin'ny fitondram-panjakana ary tena nanana tena hoe fomba fijery ny fanohitra zany ka ohatran'ny hoe nisy hirika de nafahana zany satria rehefa hoe état d'urgence sanitaire manko ny ao anatin'ny sain'ny fanjakana de hoe foana daholo ny démocratie foana fanehoan-kevitra sy ny sisa fa tsy mahafoana ny liberté d'expression zany zay ny ambara ny lalam-pandrenona reny koa tsy mahafoana zany ny respect ny sy ny protection ny liberté droits fondamentaux de mipetraka foana zany no ambara ny préambule ny constitution ny 4e république ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao nanao azy saingiziny tsy manaja azy ny ao anatin'ny covid-19 anao zay fantatrao fa fahavalo tsy hita maso ary mafy be le fahavalo no manao ianao ny fisesehoana amin'ny alalan'ny karazana communication politique propagande ny dikan'izany amin'ny alalan'ny fihetsika rehetra ataonao ohatra hoe raisitsika anie ny fitokanana fotodrafitrasa ara-pahasalamana ao anatin'izao na ny lancement officiel an'izao ohatra tokony hipetraka ao anatiny tena hoe fitombenana ara-pahasalamana tsara mihitsy mitombona ara-pahasalamana tsara mihitsy zany ny ministre ny fahasalamana de efa mahavita an'izany ohatra na ny premier ministre mahavita an'izany fa avadika lizy ohatrany hoe fotodrafitrasa ngeza be kanefa fotodrafitrasa mandalo zay anatina fandraisana andraikitra normal zay tokony raisy ny fitondram-panjakana ary misy fifangaroana andraikitra lizy ndraindray ao anatin'izao ohatra hoe manenjika olona ianao tompony andraikitra samy hafa ianao hoe tamin'ny andro ny anina nisy an'izao tamin'ny andronay zay ny tena mandeha sy ny sisa ary zay ny mahavarinana am'le mpanohana fitondrana am'teny an'le hoe voafely aretina za de tena manontany mihitsy ny hoe
université aiza eto ambonin'ny tany no mampianatra fa za mba te hianatra an'izay hoe rehefa midangana ohatran'izao ao anatina valana aretina ny statistika ny chiffre ny kajy faritra efatra lasa faritra 7 district ataontsika hoe 8 sa enina 8 tanoany lasa district anoany amin'ny 10 am'izao fotoana zao anoany fa mbola misy indraindray satria problema mbola betsaka lay tsy mbola nandalo fitiliana zany satria tsika nge tsy ampy ny fitiliana faobe zany koa mbola problema atsika zany zavatra any ary fahatelo de hoe raha telo lasa 7 ny maty mampalahelo zany zavatra zany lasa any amin'ny 10 mahery am'izao fotoana zao ny forme grave aty amin'ny 100 latsaka kely ety am'izao fotoana zao zany ve mifiaingana ny mpiasa amin'ny fahasalamana amin'ny teny zay lazainao fa reo lolarana voalohany première ligne no efa miteny mihitsy tsy ampy ny fitaovana etrehana an'ity ny any amin'ny hôpitaly tsy ampy firy ny témoignage ny fijoroana vavolombelona ao anatin'ny réseaux sociaux zay tokony hotrandrahany fitondram-panjakana reny témoignage reny hoe izay de tonga atao amin'ny hôpitaly efa sepotra nanao fitiliana afaka herinandro mbola miandro valiny fitiliana ny akamarony azany de voatery lasa nodimandry le olona eo ampiandrasana le fitiliana eo ihany koa le hoe atya tonga amin'ny hôpitaly anankiray de tsy mandray ny hôpitaly anankiray fa feno de miverina ty amin'ny hôpitaly anankiray hafa dia lasa ohatrany hoe famezivezy essuie-glace na ping-pong eo le marary am'izay fotoana zay lasa tsy lay aretina zava-dehibe ho an'ny fitondram-panjakana sy mipanoana azy fa eo aloha de za ny fiarovana an'lay fitondram-panjakana sy ndraindray lay CVO ohatrany de zao zany zao misy iana hoe sitrany CVO iana de ana ohatrany hoe tsy any nge le problème fa ahoana no ahafahana mandraisan'le covid-19 ny azy zany zao mifantaniana apetrako de ty satria zany anontany hoe université zany mampianatra an'zany hoe rehefa izao ny fitrangan'le valana aretina mafy be ny pika aza moa lazain'ny filoham-pirenena hoe any amin'ny farany volana aogositra no hotratra zay pika zay mafy be nge zany tonga any am'sain'ny vahoaka mbola hiaritra hatramin'ny farany volana o ny vahoaka nefa aoriana mipika de ahoana lay semahany io le courbany io horizontal ave ka tsika rehefa manao fanadinam-panjakana aorinan'io eno mbola adevitra daholo zany rehetrarehetra zany satria zao lanko le izy ny fomba fikajina am'izay ara statistika arakajy mirindra ozy ny fitenenana azy de mbola misy adevitra be mihitsiny hoe hitombo firy zany impika iny x2 iny sa x3 sa x4 iny ary raha izao fielezany zao fampiresaka amina namana maro any amin'ny faritra ny tenako namana Germain fa tena tsy ampy ny testany mba tsy lazany hoe tsisy azy tsy ampy ihany ko lay mesure barrière zany lay hetrehana an'izay fisakanana an'le loza zay tsy njesta iny ny tsirairay manao an'iny geste barrière iny fa eo am'le mesure zany am'le fitaovana rehetra ho ampiasainy mahay manany masika na kasibosy ampiasaintsika io malahelo ny fony fitondram-panjakana sy mipanoana azy rehefa tenenina hoe tsy voafehy le izy fa ny tena marina tompoko tsy voafehy le izy tsy mahafinaritra miteny an'zany fa mampalahelo zany kanefa ny zavatra mitranga de zao ny tany frantsa nametraka plan mazavy izy hoe zao no hitondranay am'ty ady amin'ny covid-19 ity de nandeha ny premier ministre teo aloha Edouard Philippe sy ny gouvernemanta ny tety ny antenne-mera frantsay zany de rehefa nitety izy de nitondra n'lay lay plan heverina zany helano anatin'lay confinement de confinement zany de ny anazy mazava hoe hatramin'ny faraiky ambin'ny folo ny volana me de mazava koa ny anazy hoe reto ary ny relance économique aoriana zay satria mafy be io firenena mandroso frantsa fa ny eto Madagasikara apetrako amin'ny fitondram-panjakana mifantaniana apetrako amin'ny filohan'ny republika hatramin'ireo vina tompoko no foem-potoana homena ny vahoaka malagasy ka hilazany fitondram-panjakana hoe ho vita na afaka ao anatin'izay déconfinement zay tsika am'izao fotoana zao mipiky ny nambaran'ny président hoe hatramin'ny farany volana o mipiky koa satria misy kajy ara statistique izy io fa le déconfinement na progressif io na total hatramin'ny rovina mila ho fantatry ny vahoaka zany ny antony mahatonga amin'ny teny an'izany de hoe mba ahafahany vahoaka manao ny kajy de za ara-sosialy kely ny ao anaty tranony ao ny économie kely ny épargne kely ny ao anaty tranony ao
dikan'izay zany de hoe mitebiteby amin'ny aretina izy mitebiteby izy amin'ny sakafo hohanina voaka malagasy mitebiteby izy tsy maintsy andro jiro sy rano izy mitebiteby izy rasoloha toezako kely izy hermainy zafady mitebiteby izy amin'ny hofatrano mitebiteby izy indrindrandrindra mbola misy an'ny insécurité zany rehetrarehetra zany nefa izy raha marary zao ny tena problème tsy misy anieny fanafody mahimaim-pony tena vitsy azo tena hoe azo resahantsika zany vitsy no tena misy fandraisan-tanina hoe mahimaim-pona kanefa raha ny constitution jerevy nylay article 19 miresaka amin'izany eny raha ny tokony ho izy ny fanjakana mampiboka an'le vahoaka état d'urgence sanitaire contrepartie zay ny fanjakana ny tokony hiantoka prise en charge zany sy ny remboursement an'ilay vahoaka zay marary na io lay positif zany zay raisy ny fanjakana tanana ny hôpitaly de raisy ny fanafody raisy ny sakafo ny fivezivezena zany mandra-pasitra an'le marary rehefa voapirofa raha fa coronavirus mahazo azy satria misy traitement à domicile ahoana ny remboursement sy ny prise en charge an'ireny ny assistance à domicile an'ireny olona reny zay ny tiako tenena hoe raha mijoro io vahoaka io ka mangataka hoe satria zay tokony voantoka mahimaim-pona de mba aloavy ary ny fanafodinay satria zay nando fanafody mazana bengy am'izao situation tena tsy miasa mihiboka zao na mana germain ho atsika vahoaka pijery na vidina paracetamol na vidina vitamine C na vidina mané-B6 ary nge mafy ho an'ny vahoaka na vidina ravitsara sy kininipotsy 500 ny fehezandray mafy amin'ny vahoaka zany zavatra zany fa tsisy fandraindray ohatra mbola fampitahorana le vahoaka indray no ampitahorinao hoe tsy manao kasibosy io tsy manandra zao io mivoaka io ny ohatra kely io ahoronina ny entana na sala am'izany misy sasany ary voadarika maratra mihitsiny ka zay le tiako tenena ozy hoe lay besoin sy ny prioritaire an'le vahoaka mifanalavitra be mihitsy am'le fitondram-panjakana zany zao ny ambaran'ny article 5 atao anatin'ny constitution tiako vakina manko izy ty ozy izy la souveraineté appartient au peuple source de tout pouvoir qu'il l'exerce ozy izy par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie du référendum zany ny tiako tenenina de zao napindrana fahefana ny vahoaka tamin'ny alalan'ny fifidianana ny vatana na tsy mivatana io zany izy zany tompon'ny fiandrianana zany tompon'ny fahefana izy zany le olona meny fahefana zao ny antaniko aiza zao le tompona andraikitra voalohany le memy vahoaka fahefana tsy mafy nomoko pestage choléra de rehefa nantaniny zany olo zany tateo rena de le izy ange le statistique hoe zao ny maty tamin'ny pesta zao ny maty tamin'ny choléra de hantaniko le chiffre io ve tena io exactement le izy officiellement zany hoe tena io ve le izy fa raha ny zavatra mandeha ny amin'ny fiarahamonina ny fokotany zay koa fa olona mena fitondram-panjakana de hoe ampandehano ampandraisao andraikitra ny fokotany sy ny commune hanao recensement andreo tratra raha ohatra satria mety tsy ho vita amin'ny fanjakana zay raha ny tokony izy zany ministère santé sy ministère population tokony anao zany za zao gaga tsy de mahita ministère mponina mihitsy ministre mponina surtout tsy hitako ao anatin'izao situation zao atao inona reo fitaovana be da be ampitandro filaminany reny mobilisena atao iny reny fa aiza le fandraisana ndraikitra tokony misy recensement mazava base de données ozy izy ministre ny fahasalamana fa tokony misy solotena alefa any amin'ny fokotany sy any amin'ny commune andray eo le firmarina nefa tombatombanana ho tratrany ty coronavirus ty isa tokantrano tokony ho hitsy zay firy maty fa raha ny hitatsika amin'ny réseaux sociaux de hoe tena misy ferapara maromaro isam-pokotany misy mandeha mivezivezy eny amin'ny lalana eny mandeha mandevina sinsisa mampalahelo le vahoaka malagasy rehefa voaka nefa amin'ny atoandro 2, 3, 4 folo raha be indrindra angamba maty le statistique an'io mbola tsy mety le forme grave 51 omaly de plus 10 le forme grave lasa 61 nefa le maty lasa plus 10 koa raha tokony izy ny forme grave raha le officiel zany de hoe moins an'lay maty zany nefa lasa mbola plus indray le izy zay de misy fotoana indray io statistique avoaka ny CCO amin'ny atoandro io le fitiliana de mijany eo foana firy zoro de indraindray mifandiso le izy zany hitanao lany izy hoe zavatra indraindray tsy haiko tsy ampy fiomanana tsika ary zay le tiako tenenina raha sanatriny zany ozy hoe mihoatra lavitra zany ary zay ny teny irariny engany ka mba ho voatazona ho voafehy tena ho voafehy marina
araka ny fomba fijeriny fiarahamonina azy fa tsy voafe araka ny fomba fijeriny fitondram-panjakana azy zao aretin'izao a dia mba tsy oatra n'le nitenen'le olona hoe maty tamin'ny pesta skolera fa raha ohatra mihoatra an'izany inona ny nambaran'le tompona andraiky mpanjakana io ary ny mbola vadina tompona andraikitra mpanjakana ihany no teny an'izany rehefa tsy misotra an'izao anareo de engany eka zao misy insulte anie zany tsy firarahina anie zany fanambanina fanaovana tsinitsininy zany ary io mbola ampitahorinao le vahoaka tena mafy io nefa tamin'ny voalohany ianao nignorenao le izy idio toekarentsika zao fa tsy azo anantsika fa manana fiandrianantsika isika nefa zao ianao iboka tena mampalahelo le izy voaingana koa tena za tena makahery ny filohan'ny paramedy izy iny hitako hoe tsy salama tamin'ny réseaux sociaux tena makahery anao rahalahy satria iny rahalahy iny tanora iny tena nasa namaky batsilany hoe zao nge ny situation misy ao ny institution rehetrarehetra vo daholo am'izao fotoana zao ny présidence ny hatrany amin'ny assemblée ny sénato ny any brao inona zany zao mba miasa raha ho hitantsika inona zany zao ny institution mba miasa de zay le antony mahatonga am'teny am'le izy hoe tena mila manova paikady am'le stratégie de riposte raha mbola tiany hanavitra an'izao situation zao ny fitondram-panjakana raha mbola mieritreritra fa tena vahoaka ny tompon'ny fahefana sy vahoaka no membonatra fa amin'ny maolona zao nge ny tena mampalahelo ity nge tsy sida raha sida tya de hoe vokatry ny adalan'le olona satria iny tena hoe contact mihitsy mahatonga an'iny zany ka le olona kosa nge fahiboka andre matofaniry nefa mbola mivoaka ihany ny rahantsika mahita zao le olona be de be mivezivezy eraky ny lalany reny manaika fa zao izy ve tsy amelona ny zanany izy ve tsy tady vola nefa mivola miditra ao anatin'ny trano tsisy ny dépense be da be fa ny miditra tsisy ny fitondram-panjakana hoa tsy maharo an'izany raha naharo an'izany fitondram-panjakana tsy nametrakolana an'izany vahoaka namana germain de itsika ve zany iandry am'izay hoe hiakatra manarivo ny isan'andro ty vao hanova paikady zao zany tsika tany amin'ny mois de mars ala izy efa-bolana ny resako an germain teo aty mois de juillet tsika zany mbola eotriny io foana mbola tsy ampy mifanafody mbola tsy hitanao makaiza le fitiliana mbola afaka herinandro mbola miandry ianao mbola mety mitandahatra ao nefa efa misy ny institut pasteur Charles Lamiereux ny la deuxième ny ka zany ny antony mahatonga atsika am'teny hoe les stratégies de riposte lay raha ohatra ady zao le plan de guerre tsy ao mihitsy tsy tafavoaka ny an'ny frantsay farany teo 7 milliards de dollars d'euros plutôt no natokana ho an'ny personnel en santé 7 milliards de dollars aiza mivolatsika zany donc tsika zany mazava ho azy raha ohatra metehitra am'le fanampiana ndray rehefa tonga rehefa aveo andraratsika mandefa azy hoe ity ny avy any banque mondiale ity ny mbady ity ny mbady ity ny FMI ity ny Japon ity ny AFD sy ny sisa zany de ireo mitsinjara am'lay fandrindrana an'le fanampiana fa anatin'izay tokony mizara telo ny niatrena mieloha nanomanatsika ny covid-19 io faharoa ny etrena am'izao covid-19 am'izao fotoana zao ary fahatelo dia ny relance économique zany le 100 000 ariary lasa 30 000 ariary am'izao de napetraka hoe ho an'ny marefo nefa raha ny tena izy nefa marefo daholo 4 mois zany io anatina confinement tsy zaka ary le izy teo aloha faritra vitsivitsy fa zao nge le izy efa Madagasikara ray manontolo na don io na aide na pré ny antsonany io dia ny aza adinoitsika ny modalité na ny fombafomba fampiasa azy sy ny kirakira azy ny samihafa ny eo amin'ny resaka tao io lafi ny ara-teknika moa zany tsy de hidirako le fanazavana ara-teknika zay fa hoe lasa mivesatra am'le vahoaka malagasy ateorina afaka 10 taona sy ny sisa no handohan'zay de tsy mananjovy le vahoaka malagasy antany hoe nakaiza le vola lay 590 millions na 598 millions de dollars nakaiza misy tompona andraikitra ihany eniko tamin'ny herinandro ny teny mbola izany ve aloha zao tsy aloha ve miatrika ady aloha tsika tafaitalavi-panjakana mihitsy fa menao ahoana ny vahoaka ny tsy ananazoa fantatra an'izany olona nampidramin'ny fahefananareo izy sy ny tarana zako ianao ny mpijery mandohan'izany ny taranantsika de ahoana izy ny tsy hafantatra ny fomba nampiasaina an'le vola ary ao anatiny mihitsiny zao aka zay ndrindra mantsy matetika mahazo anareo hoe ny mpanohitra matetika de miteny foana mitabataba foana mitaky ny mangarahara oya nefa tsisy fandraisana andraikitra atao mihitsy zany zao ve de tsy raisitsika eo fandraisana andraikitra ve zany fanazavana araha teknika be sy fanazavana zay mitondro vaolona omentsika zay tapao neo karama le tompona andraiky mpanjakana ambony reo
tsy mampaniny zany fa rehefa avy nge iny rehefa avy ny récupérena ihany iny raisindrareo micumule reo olo reo ane zao ny condition an'reo reo tompona andraikitreo voafo mareny reo a tenenko anao misy paimbe reo eo ao ny condition tsara manana frigo reo misokatra miprovision andreo na ray volana ary na 4 volana tsy problème zany reo metsena ny grande surface reo agogo ny voankazon'reo a tsy mivoankazo en'le hoe atramby 12 fa any amy grande surface ohatrareo mety mividy ohatra ny sakafo rehetrarehetra amy produit laitier sy ny rehetrarehetra na ny hena etrehany an'zany na ny légume etrehany an'zany manana an'zany reo olo reo manana fanafody izy etrehany am'zany mahavidy izy revita lozy mahavidy izy zay tiany hovidina ao anatin'zany fa le vahoaka de zay ny tiako tenenina hoe raha ohatra zany ka manana problème na moyen ny fitondram-panjakana de zao satria ny président teny politique de l'austérité na fitsitsina ary zay nampianana an'io ministère ho 2020 io zany de hoe ao anatiny zao situation tena za tsy te hiteny hoe catastrophique na sahala am'zany fa manahirany zao dia tapao reo karaha man'reo tompona ndraiky mpanjakana ambony reo tapahany zany fa ho raisiny ihany rehefa avy eo ny azy rehefa miodina le raha toekarena dia ajanony reo grand travaux reo satria rien mandatsa vahoaka zany hoe iny anao mbola andeha hiazakazaka ihany hanamboatra zavatra ngezabe amina milliard day milliard nefa le vahoaka tsy mihinan-kanina tsy hoe tsy ilainy ilainy zany fa zao zay ho le hoe ny besoin sy ny prioritaire an'le vahoaka tsy mitovy mihitsy amin'ny an'ny fitondram-panjakana tsisy anenjika amin'ny fitondram-panjakana an'zany mihitsy hoe najanona tompoko ny fanaovana an'zao no ny anton'zao fa ny vola tamin'io de ny affectena taty tsisy ametsiny am'zay satria mampihinan-kanina an'le vahoaka zany mamme fanafody azy any amy tobo-pahasalamana gratuit zany satria zay nambaran'ny lalam-pandroenana ary zay mahatonga atsika an'le miteny mangarary satria zao zany crise sanitaire zao fa efa niainana ane zany samy maka état d'urgence ihany fa rehefa ao anatina crise amina situation de crise zay le mampitombo ny aya betsaka satria betsaka ny zavatra tsy mandeha araky ny tokony izy rehefa crise ary zay mahatonga an'le hoe fangatahnay aty amy fandroenana de hoe ataovy mazava tsara no fomba hitantanana an'izy io ary eto ny fanazavana nisy fotoana nge tany Singapour mitondra tatitra mihitsy mitondra tany hoe zao ny volalany zao ny nampiasaina an'ity ny frantsay tetsakaikitsika teto zao ny nandanina an'ity zao ny fomba hitrandrana an'ity zao ny olona nitsika am'ty amin'ny alalan'ity nomena fa itsika raha manontany an'zany de hoe reo fa manakorotana reo fa te hinam-bola le malahelan'le izy fofombola sisisy tsy vola mibabanao menao nefa le vahoaka no asaina manefa azy de zay le antony tenentsika satria matetika koa rehefa crise ohatran'zao matetika mandeha le marché fictif mandeha koa le marché na degré à gré ary be da be nge no resaka an'zany de tsy avela tapenana ary zay ny tena mampalahelo sady efa tsy avela mihetsika le vahoaka ny tsy avela miteny io zany le toeritsika io zany menao zavatra mba ataovy ara-dalàna ara-drariny ny zavatra ataonareo amin'ny fitondram-panjakana io ny sezanareo io men'ny vahoaka ndraikitra sy fahefana tamin'io nareo fa zao misy farany koa nefa ny fahafahany vahoaka miaritra an'zao tadiavo ao anatin'ny document sy ny tantara eran-tany ny tantaran'ny Nicolas Ceausescu tany Roumanie tadiavo ny tantaran'ny Auguste Pinochet tadiavo ny tantarany reny mpitondra re Idi Amin Dada ry Jean Bedel Bokassa constitution navadiny ho empereur izy be da be ny zavatra efa tranga tsisy fitondram-panjakana afaka nyteny hoe mafy be zany tsy misy averiko zany tsy misy fa zao rehefa tonga eo am'le faritry n'le hoe tsy azo anoarana ny vahoaka tsaroko nisy mpamakafaka politika tamin'ny fitondrana teo aloha nanenjika ny fitondrana teo aloha tonga tompona ndraikitra izy ao anatin'izao fanjakana zao fitaovam-piadiana ngezabe ozy izy ampiasain'ny vahoaka ny hetsy-bahoaka rehefa tonga amin'ny faratapony ny tsy fahazakana ny zavatra marary azy ny vahoaka ka za de tena te hiteny ihany amin'ny fitondram-panjakana ny zavatra andresantsika teto de hoe ahoana no ahafahanareo manova ny fomba fiasa io aza raisina fahavaly daholy zay mitondra letsikera raiso ho fanarenana sy ho fitsinjovana ny asanareo zay fa zao misy fetra ny vahoaka io no miaritra zay le tiako tenenina ny lalam-panorenana no miantoka am'izay article maromaro atao anatin'ity constitution ty tsy zany nanao ny constitution article 2000 lalam-panorenana 2010 tsy tsika nanao azy ary zareo misy violation zany
maro be da be io moa raha idirantsika indray inona violation répétation ny trahison sisa zavatra hafa zany fa zay fotsiny afatra zany mbola tsy afatra ty anina ty moa zany fa ao anatin'ilay rubrique kely nresahantsika resaka covid-19 sy le any zay hoe ahitsio le fomba fiasa raha mbola mieritreritra nareo fa ray aman-dreny fa nay zany a za te sady aise amina ray aman-dreny na ara-panahy amin'ny resaka fivavahana na ray aman-dreny ara-drazana sy ireo tena vatona sondrotry ny tany reo intellectuel gasy reo tena mila miteny mety ve zao ve ny anarana zao ve ny tokony iainany vaoaka malagasy raha tsy zao le izy de zao na misafidy anao conseil national hitantanana ty covid-19 ty na hametraka plateforme angezabe anankiray miaraka mifandrimbonao nrehetrarehetra tsisy ataon'olina ny vola eo ampelatana fanjakana ihany nge mahafaka mikirakira vola tsisy mpanohatra mikirakira vola tompoko fa mifanjakana ihany de rehefa tsy kiraina am'zany ianao de tezitra ianao no miteny hoe larbi any zay vao misokatra fotoara fianarana ho an'ny ankizy talata ianao efa tonga ny fianaratsoa efa mampisotro ranom-panafody ianao no miteny an'le hoe ity misy injectable amy CVO nefa ny tompona andraikitra ray brao aminao any ao anatin'ny lapa miteny hoe tsisy fampidiriny amy CVO io rehefa jerena artisanat tsy vitamine C le izy tsisy fampidiriny amy CVO tsy hitatso moa le injectable zao CVO plus ndray zany ny andrasantsika le zavatra ataony ihany zareo manao an'ilay hoe tsy mahazo mivoaka ny trano tamy 26 juin nefa feta zay tena hoe tena tiany malagasy io eny amy roapolo jona io satria ao anatin'izay hoe fahaleovan-tena sy fahafahana ho azy zay tsy mahazo mivoaka logika zay satria ao anatin'ny fihiboana fa zavatra alefanao nefa ny retransmission ataonao amin'ny fahita lavitra tsy mandeha am'izay loana de mitondra fanankenana amin'iny le olona de tezitra zareo ndraindray io ndray de io ndray mpanohatra nefa le zavatra omena le olona tsy avelanao mivoaka ny trano a de mba mijery izy mba te hanaraka nefa zavatra tsy ara-dalàna tsy mipanohatra ny makasary tsy mipanohatra no manana ny fahefana hoe omenan'izy any marse ampitany sary sy ny feo hoe fary zareo de zay le tiako tenenina hoe ndraindray a tsy araka le zavatra nieritreretina tsy nanam-po zao manko mahasamy hafa an'le izy mpitondra fanjakana no misy am'izao fotoana zao fa tsy mpitatana firenena samy hafa zay mpitondra fanjakana ianazy mifatany de ny fahefana eo an-tanana zay azy de ny tsy arombaka an'io fahefana io de ny erovana an'io fahefana io de ny afana manao an'ilay fampiasana an'le fahefana am'izay tiany anaovana azy fa raha mpitondra mpitatana firenena rehefa hoe mpitatana firenena sady misy tandrazana no misy vahoaka de fatan'ireo mpitondra fanjakan'ireo ny asarobidiny zany hoe tandrazana sy vahoaka zany raha mpitatana firenena izy zay mahatonga le homme d'état raha mpitatana firenena izy de fatan'le hoe ty tandrazana arovana ny tandrazana arovana ny vahoaka fa zao tsisy antoka an'izany tsony na misy na tsy misy covid-19 io zany zao ny relance économique après an'izao zay ngeny ny antony mahatonga mantany hatramy roviny vahoaka miezaka izy manao an'le geste barrière miezaka izy manaja fa nefa zao izy ara tsy mihinan-kanina tsy afahana mihetsika de zay zany ny antony mahatonga atsika miteny manao hoe raha tena tiana hiverina anatin'le fitokisana zay sy fahazonantoka amin'ny vahoaka zay am'le adhésion le vahoaka maro a de hoe ny zavatra heverinareo fa tsy nety teo aloha aza verina tsony am'izao fotoana zao raha ohatra ka nalalaka nareo nanakihana nle teo aloha de aloha alalaka koa ny ateorina miezaka mahay mizaka an'izay zany mazava ny any frantsa nge ny any amin'ny firenena matanjaka rehetra any de tena matanjaka ny azy ny demokrasiany de zay zany mba heritreretintsika hoe satria tsika maka référence foana tokony mba hatanjaka ny atsika aza vela atao ho ampiasaina amina mizana tsindrinila ny fahefam-panjakana mba hialao io hoe mpitondra fanjakana io de ny fahefana no ampiasaina am'izay tia nanaovana azy fa mivady mpitatana firenena dia nytandrazana sy ny vahoaka ny capital zay zany tena heveriko fa zava-dehibe ao anatin'izao covid-19 zao eny ary manome tomarika ny teknisianatsika fa tapitra ny fotoana fampitinana an'izay voalazanao teo izay mbola teaneo hevitra maromaro na managery mainty ny sorako aloha ianao zany a nandray am'ty aliny alatsinainy ity a fa heveriko fa raha mbola misy ny fahafahana maneho hevitra
raha sitrakareo mbola asain'ny MBS satria voasambany koa no tato amin'ity plateau-ny MBS ty taorinany fandehanany ara-dalàna zany everiko fa mahafinaritra amin'ny plateau atsika ny fandraisana ihany koa mahafinaritra de hoy aho hoe mbola vonona maneho hevitra mizara ny hevitra ho an'ny vahoaka malagasy ampahitsiana ny resahana an'izany zavatra rehetra izany ary heverina ihany koa fa mety mandona ve ny ampopony mpitondra tsy fantatro fa zay mahafaniry raha zafy manantany azy raiso amin'ny fomba mahitsy zany ary eto de teny hoe manao zavatra tsy mora ary manao mora kotsy zavatra raha ohatra ka engagement be nakana an'ilay fahefana heritaona sy tapany lasy zay ka mety manahirana anareo mpitondra fanjakana le izy na mety hoe sarotra aminareo le izy dia tsy fahambanina mihitsiny tsy fahamenarana no mamela ny andraikitra zay zany tena everiko hoe tena culture zany raha olona mihevitra azy ho avaram-pianarana raha intellectuel raha olona mihevitra azy fa tena manana fonjakevitra hoe tia tanindrazana dia mamela andraikitra jerevo nataon'ny premier ministre français mbola maro aniny zavatra miandra ny Edouard Philippe ny engagement tamin'iny plan de confinement iny sy ny gouvernement tany fa ozy hialy zay ny ministre ny fahasalamana tany Brésil sy diso hoe indro niova ny ministre ny fahasalamana nametra-pialana farany Jair Bolsonaro am'izao fotoana zao tratra Covid-19 inona tsy fanakianana anazy an'i Donald Trump fa 3 millions na victime naka confirmé any États-Unis am'izao fotoana zao nanao casse bouche any Donald Trump mahazo any any Bolivie mahazo any any Thaïlande ka zany rehetra zany le tena fitiavana resahana de zao ohatra ny atsika zao misy tena manoro ny lalana hoe aty ny mety ka zay zany io sady reseko ampitondra fanjakana indrindra ny numéro 1 ny flou hoza hoe tsy famenarana raha ohatra le izy mavesatra ohatra le izy tsapa hoe tena misy devoir tsy vita manoloana n'ilay vahoaka sy ilay tandrazana any amin'le hoe mpitatana firenena de oza hoe tena ifélicité azy ary tena hametraka an'izay hoe zany ny tena tia tandrazana zany fa ny tena olana manjary tena zay ny tena tsy hitasolotra mihitsy hoe ho fatifaty fotsiny eto ny vahoaka arary de arary raha tsy maty ny fahafatesana matinona de lasa fijaliana indram-bola tsy toko tsy foroantsika faly zao hoe azo teo hoe 200 millions de dollars zany tsy mahafaly trosany zany na inona ny iny ilazana amin'io ny tena tsy nindrana mihitsy ny tena zava-dehibe ny tena hoe mahay mitatana tratra ny taux de croissance 7% na vita point d'achèvement ianao zany ny tena mahay mitatana ary zany faiza mitatana zany koa zao nge raha ny tena izy fake nge fa ila jeu de crédit any tokony iainantsika ary raha ohatra hoe anao mbola miandry 80 millions de dollars iandry vola eny an-tanan'ny olona mbola hotrosaina nefa ianao misy vola tokony efa ampiasaina zay foana le sady reseko an'le hoe tapango karaha mamitompona ndraiky mpanjakana ambony rehetra sy ajanony reo fotodrafitrasa goavana de vetivety io de voaritsika io aretin'io satria tena manaja zay tokony ajainy tsy hoe tsy manaja ny vahoaka fa vokatra le firorotsaina ara-tsosialiny de tsy maintsy voatery izy ivoaka ny zanany tsy maintsy mihinan-kanina ny tenany tsy maintsy misotro rano ny jiro rehefa tsy mandeha io de tapahany jirama raha tapahany jirama io tsy maintsy hividy labozia aiza raha mivola am'zany ka misaotra mivahoaka malagasy ny eno tamin'ity fandarina générana tamin'ny fahitalavitra MBS ty ao anatin'izay dinika izay misaotra ihany ko ianareo mpanao gazety eto anivo ny fahitalavitra MBS mahafinaritra ny fandraisana everiko fa mpizara pirala mianala atsika mba misy azo ny ratovina ihany ianareo mpapita ny afatra amin'ny alalan'ny fahitalavitra izay mpaneo hevitra
tsy hoe mampanoetra anay de ratsy ny fomba fijerinay fa mba hanjara brikinay ko zao ho an'ny firenena de misaotra tompolahy makasitraka tompovavy ya makasitraka anao Andriamato Faniry Razafy Manantany izy moa zany de tsara patsahevina ihany fa c'était tamin'ny taona 2024 sy 2024 mpanao politika ihany ko mpanaraka ny toedra ra-pirenena amin'izao fotoana izao makasitraka anao mpijery sy mpiaino ny fandarana nanaraka izany hatramin'ny farany sorona ihany ko ny technicien veloma tompoko